miteraka tao anatin'ny fivoriam-beny rahan'ireo mpisehatra amin'ny fanofanana amin'ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara natao tao Nanisana tao Antananarivo. Efitra niombonana tamin'izay ny fampivondronana ny fijery, fampitoviana fofo fijery ary fampivondronana ny hery hoentina manavao ny rafitra fototra satria tsapa nandritra izay atrikasa izay ny tsy fisiana fandrindrana, ny fahabangana teo amin'ny fandaminana ary ny fahasamihafana teo amin'ny fahaiza-manao an'ireo rafitra isan-tsokajiny izay misehatra amin'ny tontolon'ny fanofanana any ambanivohitra. Koa satria ireo rafitra rehetra misehatra amin'ny fanofanana dia manana sokajiny sy manana sata samihafa, dia ny tambajotra ny vahaolana ahafahana manamora ny fifanakalozana, manatevina ny fahalalana mba hifameno traikefa hananany tsirairay ary koa hitovy fijery ny rehetra miatrika ny fanovandrafitra izay nokasain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aron-jonona tao tamin'izany fotoan'izany tamin'ny alalan'ny fametrahana fototra dia ny paikady-pirenena momba ny fanofanana ambanivohitra ho an'ny famokarana ny esain'ny fara 1. Izay no fototra ny aingana, izay no teboka ny etombohan'ny tambajotra. Fanivoatra izany taty aoriana satria ny Jolay 2024 ny etombohan'ny fitantanana manara-drafitra satria teo na sata ho ara-panjakana ny tambajotra Farmada. Dia ny tsirony hevitra ny ahafahana manitatra izany ho any amin'ny faritra. 13 ny faritra misy ny mpikambana ao amin'ny Farmada ankehitriny ary mijery indrindra ny hanatsarana ny tolotra ara-panofanana ho fampandrosoana tontolo ambanivohitra isaky ny vondrona rehetra izay mikambana ao anatin'ny Farmada. Ny asa voalohany ataon'ny Farmada dia ny fanatsarana izany lasom-panofanana, tolotra fanofanana omena ireo mpanjifa ireo izany hoe ampirisihana ireo misehatra rehetra amin'ny fanofanana ireo tontolo ambanivohitra ireo mba hanaraka ny fitsipika araka ny lalàna misy eto Madagasikara sy ny endrim-panofanana misy. Avy eo mampirisika azy ireo hiara-iasa amin'ny ministera tsirairay mba hanarahany ny lasom-panofanana ankatoavin'ny ministera, ary raha tsy misy ny lasom-panofanana dia mandray anjarany amin'ny fanamboarana izany lasom-panofanana izany miaraka amin'ny ekipan'ny ministera. Ary avy eo miroso amin'ny fampiofanana ireo mpampiofana rehetra any amin'ny fikambanana mba hanana ny lenta mahafehy ny zavatra ampiofanana ny mpampiofana rehetra sy ny fitoerana rehetra izay membre amin'ny Farmada. Ary fahatelo dia manao ny adisisika na ny plaidoyer eo anivon'ny ministera sy ny ambaratonga maro samihafa mba ahafahana mametraka izany hivitoerana manara-penitra izany. Ampirisihana ihany koa ny centre hanao ny pratika araka izay farany betsaka tratrany satria matetika dia saika lasa fiofanana ara-teorika ny betsaka amidin'ny olona eny amin'ny tsenan'ny fiofanana nefa ny pratika no tena mampita ny fahaiza-manao.